Mampitombona ho aminareo any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. I Jesoa afa ihany. I Jesoa afa ihany. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika amin'ny Jaona 4:7, ny andininy 2:20 hatramin'ny andininy 30. Afa ihany Jesoa. Tô mampianatra i Jaona mpanao batisa eto fa raha iresaka momba ny batisa isika dia aza mandany andro miady hevitra momba an'izany. Aza iadina hevitra, aza mandany andro iadina hevitra momba ny batisa. Eto zany voatanisa eto, aza iadina hevitra ny amin'ny toerana hanaovana ny batisa, aza iadina hevitra ny amin'ny olona nanao batisa. I Jaona mpanao batisa ve sa i Jesoa sa ny mpianany? Aza iadina hevitra ny amin'ny fomba nanaovana batisa sy ny amin'ny votoatiny izany. Izay tokony fantohany rehetra kosa dia i Jesoa. I Jesoa matoa nanao batisa dia miaiky i Jaona fa manana fahefana hanao izany izy. Miaiky i Jaona fa raha tsy avy amin'Andriamanitra izy tsy afaka hanao izany. Zavatra lehibe zany ny nanaovan'i Jesoa batisa, izay voalaza manokana ary indray mandeha ihany ao amin'ny Baiboly manontolo ity tranga ity. Tsy tokony handany andro hiady hevitra momba ny loharano sy ny herina ny fahefana anaovan'izany ny mino, fa hevitra kosa fa miavaka Jesoa. Ny tokony fantatry ny rehetra mantsy dia ny hoe tsy ny batisa no mahavonjy fa i Jesoa. I Jesoa mihitsy ilay votoatin'ny sakramenta. I Jesoa mihitsy ilay votoatin'ny batisa. I Jesoa mihitsy ilay mahavonjy. Zany nahatonga ny Jaona niaiky ny teny manao hoe izy tsy maintsy mitombo, zaho kosa tsy maintsy mihaino. Zany nahatonga ny Jaona ny teny manao hoe izaho tsy mendrika hamany fehikapany aza. Afa ihany mantsy izany Jesoa izany. Afa ihany zany ka te hiteny i Jaona fa aza mifaninana amin'ny Jesoa. Misy ilay fitenintsika malagasy izay manao hoe aza mifaninana amin'ny akoho fa izy aza raha ho eny an-tsena lolo avina tsy sanatria miresaka akoho, fa te hiteny amintsika manao hoe aza be fialonana amin'ny Jesoa. Aza dia i Jesoa no hifaninanana fa manana ny hery sy ny fahefana amin'izany satria Andriamanitra izy. Raha ny olombelona dia mety be foana ny ady hevitra manao hoe mahazo manao batisa ve izy, asa pastoraly ve zany, tsy asa pastoraly ve zany. Raha miresaka amin'ny fomba maro samihafa dia manana fahefana anao an'izany ve izy sa tsia. Fa eto dia miavaka i Jesoa satria Andriamanitra izy, ka manana ny fahefana rehetra amin'izay asa rehetra, amin'izay asa pastoraly rehetra tokony atao. Aza mifaninana amin'ny Jesoa fa na i Jaona aza dia niaiky fa manana zo anao ny asa rehetra izy. Ravako malala ao amin'ny tompo, indraindray koa ny fiangonana diso fifaninanana ka any amin'ny endrika samihafa no mifaninana, any amin'ilay tsy votoatiny no mifaninana, ka indraindray mirona mihazakazaka makany amin'ny fampianaran-diso, mirona mihazakazaka makany amin'ny mihinanam-bolony ny tenin'Andriamanitra,
mirona miazakazaka mankany amin'ny fampianarana samy hafa izay tsy miteraka vokatsoa akory na ny ady hevitra samy hafa. Ataovy misongadina ao anatin'ny fampiarana na ny pratika antsika ao anatin'ny fiangonana ny mahazava-dehibe an'i Jesoa sy ny votoatiny, dia ho hitanao fa ho tapitra avokoa ny ady hevitra tsy mahasoa rehetra, fa hisongadina kosa i Jesoa izay miavaka, hafa ihany mantsy i Jesoa. Dia ho n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindro, Andriamanitra mendrika fiderana ianao, mendrika voninahitra satria tsy misy tahaka anao ety ambonin'ny tany sy amin'izay voary rehetra. Andriamanitra miavaka ianao, hafa ihany ianao, ary hitanay ny fahasoavana lehibe izay noentinao sy rarotsakao aminay mandraka ankehitriny. Dia raisinay amin'ny fifaliana sy amin'ny fitiavana, amin'ny finoana ny fahasoavana sy ny fanafana tolotra ao anay ankehitriny ary Tompo. Dia mametraka eo ambany fahasoavanao izahay ity ny fiangonanay, ny asan'ny fiangonana tsy ho amin'ny fireharehanana ho amin'ny fifaninanana tsy misy antony, fa ho amin'ny voninahitra ao irery ihany. Dia tahio ny fiangonana, tahio ireo manana andraikitra rehetra ao anatiny, tahio ny fanomponay tsiraray avy, apetrakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ilay Tompo ny fiangonana sady miazona izany, no anaovanay sy ametrahanay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.